Ny tena kristiana dia tsy mitohy manota intsony. Nahoana moa ny olona iray milaza fa tian'i Jesosy Kristy no mbola mahavita manota fanahiniana ihany. Amam-pianatry ny tompony olona iray dia afaka manonona izy fa afaka aminerin'ny ota satria fahamarinana izany. Fantatsika efa ny azo fijaliana dia manafaka antsika tanteraka mifatotry ny fahotana. Kanefa ankehitriny dia mbola maro be ireo kristiana mifikitra amin'ny fitsiriritana, amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny lolo-po, amin'ny ngidi-po sy ireo fahotana samihafa. Aiza moa ireo kristiana ireo hoy ianao? Tsy aiza ireo fa manodidina antsika rehetra ihany. Hitanao ireo rehefa mihira sy manao fiderana rehefa alahady. Hitanao ireo manangatana na miandrandra fanafahana rehefa anaty fotoam-bavaka. Hitanao ireo fa mizara ny herin'i Kristy hitondra fanafahana amin'ny gejy isan-karazany kanefa tsy miala amin'ny fahotana izay mbola mitoetra ao aminy. Mampalahelo ny mahita fa ireo kristiana ireo dia mihevitra fa tsy misy afaka anapaka ny gejany fahotana ao amin'izy ireo. Andraminy avokoa ireo karazana fomba rehetra fantany fanafaka azy amin'izany. Fa na dia eo aza ny vavaka, ny fanampian'olona maro, ny toroteny mikasika indrindra ny ota mahazo azy ireo izay antenany anampy azy dia toa tsy misy manafaka azy. Fa toa tahaka ny miraikitra mafy tsy te hiala amin'ny fony ny ota ary toy ny mena rana mandra-pibaiko ny tanteraka ny fiainany ka tsy hanana ny safidy ny ala intsony. Lasa mihamavesatra ny fony ka mitondra sy mandetika azy ho amin'ny fanamelohan-tena lalina tsy hatafivoany intsony izany. Manontany apôstôly Paoly hoe inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny andy. Nanontany ihany koa izy hoe raha naharay fitahiana mahagaga maro ao amin'ny Kristy isika, niarana levina taminy ary niarana tsangana taminy ka ataontsika ahoana no mbola anota ihany? Ny tena marina dia izao, arakaraky ny anomezantsika toerana malalaka ho an'ny ota izay mangejantsika no vao maika miha-matanjaka ny gejany ota io ao anatintsika. Tahaka ny miadana izay miparitaka amin'ny vatana iray manontolo ka mahazo ny fisainana sy ny eritreritra rehetra ary izay atao. Ny hery maloto ny fahotana dia mitarika ny fahasimbana amin'ny lafim-piainantsika rehetra, na amin'ny fiarahantsika amin'ny tompo izany na amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina rehetra. Fantaro fa fanampin'izay ny ota dia tsy mety maty ho azy amin'izao. Raha tsy hongotana sy potehina tanteraka izy dia tena mibanaka maka toerana sy manapaka ny fiainantsika. Voalohany indrindra dia misy fiantraikana amin'ny fisainantsika izy ka mahavery ny fahalalana tsara rehetra na ny antsoina hoe discernement. Lasa maizimaizina atao mifangaro amintsika ny tsara sy ny ratsy. Avy eo ny ota dia mibitsika mangina amintsika ka tsy kelikely dia lasa ho hamarinina ny fitsiriritana sy ireo karazan'ota rehetra. Ary ota io rehefa tafapetraka ao anatintsika dia misisika mihitsy aza ka lasa ny tenin'Andriamanitra dia anakana n'izany ary tsy asa ao anatin'ny fo. Ny fiafarany dia lasa mihamafy ny fotsika amin'ny toroteny izay raisina ka efa manakatona tanteraka ny fotsika amin'ny fanamasina izay mandresy lahatra amin'ny fahotana. Ianao angamba ny mahalala fa kristiana marina ao anatin'izany toe-javatra izany. Avy hatrany izy dia miaro tena raha fantany voaresahana ny ota misy eo amin'ny fiainany. Manamaro tena izy ary milaza hoe tsy ratsy nge izao ataoko izao hoe mivavaka mihitsy ny hafa ny fanamasina no nilaza fa tsy manota kanefa dia efa hita miariary izao ny fietsika ataony fa mifanohatra tanteraka amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Araka ny teny fikasana ny omen'Andriamanitra antsika dia ny fanamasina no manome antsika hery iainantsika ampandresena ny fiainantsika manoloana ny tafiky ny devoly. Izy no manome antsika ny fahefana androdana ny fanjakazakany ota amin'ny fiainantsika ary izy koa aza ny manampy antsika hankatoy ny didin'Andriamanitra. Nazanona tsy izany io teny fikasana io izay ao anatin'ny fanekena vaovao dia natao handrava ny fanandevozana sy ny geja, dia natao an'ireo olona tsy tia ny fahotana ihany. Fa lazao moa hoe ahoana ny fanamasina manome hery sy fahefana ho an'ny olona iray izay tsy mahita ny maharatsy ny fahotany akory. Diso hevitra ianao raha mieritreritra fa ny fanamasina dia hanafaka anao amin'ny fahotana kanefa ianao aza tsy te hiala amin'izany akory. Ny kristiana dia tsy tokony hanome toerana malalaka ny fahotana satria mihevitra hoe ny fanamasina no hanafaka azy. Nahoana tokoa moa ny mpino iray no mifikitra amin'ny fahotany? Ahafahantsika mamaly izany dia tsy misy atao afa-tsy ny mandinika ny fo isan'andro. Isaky ny mihamandroso ny andro dia hitako mijoro eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra aho, ny maso ny feno fitiavana ny jery ary amin'io fotoana indrindra nanaovako tatitra ny fiainako sy ny fisainako rehetra hatramin'izay. Mivavaka isan'andro aho hoe tsy te haheno trompetra-neno kanefa hijoro manoloana azy manana fahotana ao anatin'ny foko. Ry malala, hiverina tsy ho ela ny tompo ary tsy manam-potoana intsontsika hitaraikiraikena amin'ny fahotantsika. Betsaka ireo kristiana tena nafanafo tia ny tompo saingy tanatin'ny fotoana iray dia namotsitra
ary lasa baikony ny filany sy ny fitsiriritana ka za mihevitra ianao fa tsy ahazanao mihitsy zany araka ny voasoratra hoe efa nanota avokoa izy rehetra ka tsy manana ny voninahitr' apetrao foana ny fanontaniana hoe nahoana ny mbola mitoetra anaty fahotana, nahoana ny mbola andevozin'ny fahotana foana, nahoana ny tsy mbola afaka. Raha tena manana etaetany ho afaka ianao ka mangataka amin'ny tompo dia tena ho tanterahany aminao zany, fa raha tsy mana fikasana ny ala nefa ianao dia fantaro fa tsy ho afaka mihitsy.